Taraba tompoko lafinaritra tompoko vavy ankasitrahany ianao mbola misafidy ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao ary manasanao ampitiavana hanaraka ny vaovao-an-tsary hatramin'ny farany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly tany faritra Vakinankaratra ny taopam-bilekazo 74,2 fantatra moa fa 20 hektara isaky ny faritra no tanjona ambilekazo amin'ity taopam-bilena ity satria dia niamerina ny Madagasikara ho nosy maitso no tanjona. Solange Rakotoanosy sy Rodriguez Afimaly. Ny commune Ambanivohitra Mangarano district Antsirabe faharoa ao anatin'ny faritra Vakinankaratra no nisantarana ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taopam-bilekazo taona 12,2 tena niroso amin'ny fiovana tokoa ny eo anivon'ity ministera ny tontolo iainana sy ny ala ity tamin'ity taopam-bilekazo ity satria raha angady no entina nanaovana izany teo aloha teo amin'ny velaran-tany kelikely dia efa miroso amin'ny fampiasana traktera izany ankehitriny satria anano sarotra ny fiasana ny tany amin'ny velaran-tany midadasika 20 hektara isaky ny faritra mantsy no tanjona amin'ity taopam-bilekazo ity. Omaly ary dia zanakazo miisa 2 alina fototra no natsatoka teo amin'ny velaran-tany 10 hektara ka ny 7 sy 1 alina amin'izany dia avy eo amin'ny Cotona ary ny 2 kosa dia avy amin'ny SNGF. Tanjona napetraka ny mba nanana farafahakeliny 20 hektara isaky ny faritra. Ary 20 hektara io zany dia mécanisena zany hoe wisy tracteur ampiasana, wisy labour atao. Ny antony dia mba afana matratra amin'ny fotoana fohy velaran-tany goavana tondro-bolazako teo ary anisany ihany koa manatsara ny fomba fambolenazy. Ny fambolekazo ataontsika ty dia fambolekazo misandraka amin'ny velaran-tany midadasika ary 50 hektara 100 hektara misy azy amin'ny faritra Sofia mety hatratrana amin'ny milliers d'hectares. Izany zany mila teknika mifanaraka amin'izay mba tsy ho simbasimba foana le zanakazo ka raha misy manam-pikasana anao fambolekazo midadasika ohatra zao dia manantona safandraraha misana zany amin'ny faritra misy azy. Ny amerina ny Madagasikara ho maitso no tanjona ary dia novoizina tamin'ny lohahevitra ny hoe fiantsoroana miaraka amin'ny fambolekazo no antoko ny ho avy mamiratra. Mambra enina avy eo amin'ny gouvernemanta no tonga nanome voninahitra tamin'izao lanonana izao. Mazava ho azy moa miampy ny mpiasa ministera ny tontolo iainana sy ny ala, ny fokon'olona tany an-toerana ary ny faritry Vakinankaratra. Fa nanomboka ny zoma lasa teo dia tsy nijanona mihitsy ny rotsakorana izay teto amin'ny faritra maromaro teto Madagasikara, isan'izany moa ny teto amin'ny faritra Analamanga. Araka ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazetinay dia mbola hitohy ao anatin'ny atelona izay rotsakorana izay. Nalosorandria Andriamasinoro sy Fento Randriamalala no nanao izay fanadihadiana izay. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika izao na dia nisy fahatarana aza ny firotsahan'ny orana na ahitana fiantraikany eo amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fahasalamana ny tsy fahampiany rotsakorana avy amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Raha ny volana Oktobra ny tokony hanomboka ny fotoam-pahavaratra, ity volana Desambra ity vao nahitana rotsakorana nanomboka ny zoma lasa teo ary mbola hitohy atao anatin'ny 3 andro. Tandrifin-drahona ihany ny amin'ny tapakandro maraina fa amin'ny hariva vao avy ny orana. Fa efatrandro sisa dia higadona ny fetin'ny Noely. Ankoatran'ny mahafety kristianina ny Noely moa dia azo atao hoe fetin'ny ankizy ihany koa izay fetin'ny Noely izay, fotoana izay hanomezany dadabe Noely kilalao ireo ankizy ireo. Ka nanao fanadihadiana mahakasika ireny kilalao eny an-tsena ireny ny mpanao gazetinay. Andeha horahantsika avy hatrany izay fanadihadiana izay miaraka amin'ny Nalosoa Andriamasinoro ihany eo amin'ny sary ny Fento Randriamalala. Isan'ny manamarika ny fetin'ny Noely ny kilalao. Maro izy ireny eny an-tsena eny ary afaka misafidy tsara na ny ray aman-dreny na ny kilonga. Nambaran'ny mpivarotra fa tsy dia misy ny mpividy satria tsy ampy ny fahefa-mividin'ny olona.
Mbola mahakasika izay fetin'ny Noely izay dia andeha arahantsika mitambatra ny vaovao izay nangon'ny mpanao gazetinay mahakasika ny fanamarinana ny fetin'ny Noely teny amin'ireny sekoly ireny. Ny fitetezana ny kontinanta dimy tamin'ny alalan'ny fanehoana disy hira Noely no hita ho nampiavaka ny seho teto. Nentin'ireto ankizy mpianatra ireto ny teto firenena maro ny mpijery, indrindra ny ray aman-dreny. Santionana amin'izany ireto ankizy misolo tena ny avy ao amin'ny firenena Texas ireto. Tsy mora ny mampita ny fampianarana amin'ireto ankizy kely ireto amin'ny mahazaza azy izay, nefa azo lazaina ihany koa fa tsy sarotra rehefa manana ny fitiavana, indrindra ny fanomezan-tana ny sampanabe. Ny formation arahako ihany koa zany dia nanome an'izay fahafahana hoe anamora an'izay fampianarana izay satria any anatin'ny formation pédagogique zany dia misy an'izay fomba izay be dia be izy ireo no azo ampiarina, indrindra fa amin'ilay ankizy mbola mora mandray zavatra be zany dia amin'izay fotoana izay izy lasa tsy sarotra araky ny heverana azy tamin'ny voalohany. Anisa manampy ny mpianatra hivoatra bebe kokoa amin'ny lafin'ny fampianarana ny filomanosany ao anatin'ny sehatra mozika. Lasa mahay miteny français tsara izy mahay manomboka amin'ny teny anglais tsara izy dia mahasasa. Ilay fitenenana frantsay zay zany tombony anako ilay izy satria maniry anay iray aman-dreny zany ilay izy hianatra koa dia misy tombony anay ilay izy, misy vocabulaire hoentiny any presque isan'andro izy zany mitondra an'izay foana. Ampatehivina fa ny fiteny frantsay no tena ampiarina amin'ny fandaharam-pianarana, fa na izany aza tsy very anjara tamin'ny fampisehoana teto ny hira fiobena Noely tamin'ny fiteny malagasy. Izay ireto ankizy ireto ihany no nisafidy azy. Fotoana fialan-tsasatry ny Noely rahateo izao. Toy ny isan-taona dia mikarakara hetsika ny eto amin'ny lycée des Princes Anosipatrana Andrefana. Nanolotra izay voatsirambin'ny tanany sy fanampiana toy ny vola sy kojakoja amin'ny fiainana andavanandro ho an'ireo olona enina azo lazaina fa tena sahirana ao amin'ny fokotany izy ireo. Fetin'ny ankizy rahateo ny Noely, nisy ny fiaraha-mifaly tamin'ny mpianatra sy ny ankizy sahirana teto amin'ny manodidina. Eny taona izay no nijoroan'ny lycée des Princes ka mpianatra 12 isan-taona no iantoan'ny sekoly. Misy koa nefa niaro mandritra ny fanoratana anarana mandritra ny instruction zany no hita fa sahirana nakambotana mitahiry ngataka fanampiana no amiana fanampiana 50 isan-jato, 30 isan-jato, misy 70 isan-jato arakaraka izay nécessité an'ilay ankizy mipetraka amin'ny fiainany andavanandro. Tsy mena mitaha amin'ny hafa ity sekoly ity teo amin'ny vokam-panadinana baccalauréat satria dia nahatratra 100 isan-jato ny série A2. Notolorana mari-pakasitrahana ihany koa ireo afaka baka rehetra sy ny mpampianatra noho ny ezaka vita. Taorian'io dia nisy ny famindranan'ny fanily miampita teo amin'ny andian'ny fahaenina sy fahafito. Fahalalana, fahaizana, fahendrena, ireo no filamatra entina ambolavolana sy anabeazana ny mpianatra eto amin'ny lycée des Princes. Tamin'ny alalan'ny hira sy tsinjery no nanamarian'ireo mpianatry Mevana Nursery eto Andranoram-Bolovao ny fetin'ny Noely. Nampihetsi-po tokoa ary nambabo ny fon'ireo ray aman-dreny tonga teto na ny feo na ny fetsika ireto ankizy kely ireto ny ventin'ny hira Krismasy. Ny alohan'ny iseho dia nisy ny hiranty-antsary nanehoany ireo mpanabe ny zava-bitan'ny mpianatra tao anatin'izay 3 volana voalohany izay. Fotoana nahafahan'ny ray aman-dreny ny resaka tamin'ny mpampianatra ihany koa ny toy izao. Taorian'ny fety dia nisy ny fiarahany rehetra ny aletaheta ary amin'izao akadiky Noely izao dia samy nahazo kilalao avy amin'ny dadabe Noely ny mpianatra tsirairay avy.
ireo zaza enimbolana hatramin'ny 5 taona moa no beazina eto amin'ny mevana nursery Andranoro Ambohibao ary manaraka ny fandaharam-panabeazana vahiny ny sekoly. Fa isan'ny mampiavaka ny fetin'ny Noël ihany koa ny sakafo ny mofomamy zany dia ny bûche de Noël araka ny tantara dia tamin'ny dia Pierre Le Cam no nanao voalohany izany mofomamy bûche de Noël izany. Mbola barahantsika ihany izay fanadihadiana izay rehefa avy eo rehefa vonona ny sary sy ny feo fandeha isika hivadika vetivety amin'ny sehatry ny politika. Tafatsangana ny vondrona parlementaire eo anivo ny firiana hafa dia ny lesasa izany tetra ny lapan'ny antenimieram-pirenena moa no anatontosa ny fionana voalohany izy ireo. Dia arahantsika ny fanadihadiana. Andriamatoa Amable André mpikambana eo anivo ny kongressy ny tetezamita no filohan'ny vondrona parlementaire lesas izay ivondrona ny firiana hafa autre sensibilité. Andriamatoa voninahitsy Jean Zenina kosa no mpampakateny rapporteur valo no isan'ny kongressy ny tetezamita mikambana ao anatin'ny ity vondrona parlementaire ity izay ahitana ny filoha-levitry ny kongressy amin'ny faritany Antsiranana Andriamatoa Beza Seramil sy ny filohan'ny voamerany Angovo sy ny arena Ankibontany Andriamatoa Guy Benon. Nanatanteraka fionana voalohany izy ireo io maraina io tetsy amin'ny lapany antenimieram-pirenena no anatotsany izany. Fionana izay namariparitana ny paikady entina mandresy lahatra ny vondrona parlementaire hafa iray fo amin'ny tanjon'izy ireo manoloana ny raharam-pirenena. Ny alarobia ho avy izao no iaona amin'ny mpanao gazety ity vondrona parlementaire ity anambara ampaibe maso izany tanjona izany. Araka narahantsika teo dia ny fivorian'ny vondrona parlementaire no narahantsika teo fa andeha hanaraka avy hatrany ny feo gazety isika izay hofiten'ny Liliane Randriambololona.